Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo amin'ny zanabolana avy hatrany mitoetra hatrany ny oram-baratra na mahazo vahana tanteraka izay saika manerana ny nosy vokatra ilay fitoeran'ny zone de convergence intertropicale na ny ZCT hitantsika amin'ny sary atao amin'ny tapany avaratra ny lakan-drano Mozambika mitoy any amin'ny ranomasimbe Indiana ka manoloan'izay dia misy ny faritra na toerana sasany distrika eto Madagasikara manatombo kokoa izay rotsakoran'izay ao anatin'ny 420 ora ka misy ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana voakasika an'izay miloko mena ho an'ny distrikany Toamasina voalohany sy faharoa ary ny any Vatomandry torak'izay ihany koa ny any Fenorivo Atsinanana sy ny any Vavatenina miloko mavo kosa ho an'ny Maroantsetra sy Soaneranivongo ary mananara-varatra torak'izay ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrikany Taolanaro. Miloko maitso kosa izany fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izany ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinany ny faritra Alaotra Mangoro ary ny distrikany Manoro ary ny any distrikany Nosy Beanala ihany koa. Torak'izay ny havoakany ho an'ny faritra Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, ny any amin'ny faritra Betsiboka, ny any amin'ny faritra Iboeny, Sofia, Sidiana ary Sava. Ny rotsakorana tombanana ao anatin'izany dia mahery ny 70 mm ho an'ireo faritra voakasika ireo ny fotoana hitrangan'ireo fampitandremanareo ihany koa dia mety miovaova araky ny faritra satria dia misy ny miatra manomboka amin'ity anio ity toy ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny ho an'ny avoatany kosa dia zoma izany na any amin'ny sabotsy ihany ho an'ny faritra Iboeny ihany koa dia ho an'ny fahavalo amby folo ny volana no mety hitrangan'izay rotsakorana manatombo kokoa izay mitoetra kosa na manakery ho an'ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana ary ny any amin'ny faritra Sava atao anatin'ny 3 andro ho avy. Izay amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny fiforonana rivodoza andrasana hatrany aloha zany ilay tangolo-drano aramaso hitantsika amin'ny sary atao amin'ny ranomasimbe Indiana andrasantsika hatramin'ny rapisy ny mety ivadian'ny rivodoza fanazana zany tsy misy ina ny mety ho fiantraikan'ny vatana amin'ny toetr'andro eto Madagasikara toy izao ny toetr'ny androsika ho an'ny rapiso vao maraina dia itoy ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny mety hitanan'izay tandrivo-drahona izay ihany koa ny faritra Betsiboka sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Iboeny ary ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Sofia mandraona mety arahina herika kosa ho an'ny Alaotra Mangoro, Analamanga, ny ilany atsinanany faritra Vakinakaratra sy ny any amin'ny faritra Itasy torak'izay ny ilany atsinanany faritra Moromania ary ny any Matsiatra ambony ho an'ny ilany rehefan'ny Madagasikara kosa dia tombanana ho maimaina aloha ny andro ho an'izay rapitso izay ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mitoy ny orana saika amina faritra maro eto Madagasikara ho any amin'ny faritra Nalanjorofo Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana torak'izay koa ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny atitan'ny faritra Androy. Ny orana tandrivo-drahona Araikotroka ihany koa dia tombanana mitoetra any amin'ny faritra Iboeny, Betsiboka, ny any amin'ny faritra Melaky, ny atitan'ny faritra Menabe ary koa ny faritra Sofia, Sava sy ny any amin'ny faritra Diana ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatra ambony sy Orombe kosa dia mandraona ny andro mety isy ny orana mandalo ao anatin'izay raha ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay midina hatrany aloha ny maripana amin'ny ankapobeny 320 ka hatramin'ny 520 degré Celsius ho an'ny avoatany raha ny morontsiraka atsinanany nosy kosa 720 ka hatramin'ny 230 degré Celsius ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 430 degré Celsius izay any amin'ny faritra Atsimo Andrefana any. Ny andron'ny zoma kosa indray mitoy hatrany ny orana saika manerana ny nosy akoatry ny morontsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Sava ary ny faritra Diana indrindrindra amin'ny tolakandro moa zany vao tombanana ho maina ireo faritra voalaza teo ireo fa ny maraina kosa dia hitoetra aloha ny orana indrindra any amin'ny faritra Sava sy Diana izay hatrany. Mety ho araikotroka moa zany ny orana indraindray ho an'ny faritra sasy indrindra ny any amin'ny ilany andrefany nosy iray manontolo iny ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay dia mbola manodidina ny 13 ka hatramin'ny 420 degré Celsius ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra miakatra kosa izay maripana izay ho an'ny faritra Matsiatra ambony ny any amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara sy dia misy ny fiovana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay torak'izay koa ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny ny toetr'ny androntsika ary ho an'ny andron'ny sabotsy amarana anazy mitoetra ny oram-baratra saika manerana ny Madagasikara fa ny any amin'ny tapany atsimony nosy indrindra ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritra Androy ary ny morontsiraky ny faritra Melaky no tombanantsika miverina maina ny andro
amin'izay androny sabotsy izay. Ny maripana vinavina dia manomboka ahitana fiakarana zay ho an'ny avoatany ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny faritra mahatsiatra ambony. Ny ambony kosa tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay 20 degré celsius hatrany. Ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny motsiraky ny faritra atsimo andrefana. Izay ny meteo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma to.